Isokatra androany ny fampielezan-kevitra amin'ny fividianana sovolom-bavam-bahoaka. Samy nanana ny fomba nentin'ny nisantanana izany ireo kandidà ho an'ny teto Antananarivo. Tao ireo nanomboka ity andro voalohany ity tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana, tao ireo niona mivantana tamin'ireo mpifidy azy. Ho an'ireo kandidà avy amin'ny vovonana firaisan-kina eto amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra dia ny fampitoana tetsy amin'ny Makrobe Oririka izy ireo kandidà sy mpanaradia azy ireo. Samy nakao azy kosa ireo kandidà avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmar raha ny teto Antananarivo no asiana resaka. Ny 17 Mey izao moa no hifarana ny fampielezan-kevitra. Nanambara ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fihaonam-be isan-taona momba ny fampiasam-bola tany Abu Dhabi fa laharam-pahamehana ny fananganana efitrano fandraisam-bahiny vaovao miisa 500,000 sy R1 mba hanomezana fahafaham-po ireo mpizahatany tonga mitsidika Madagasikara. Nanambara izy fa efa misy valan-javaboary afaka mandray toeram-pivahinianana avolenta sady miaro ny tontolo iainana izay efa vonona. Nanao pimaso amin'ny gouvernemanta Emirati ny tenany mba hisian'ny fiara-miasa amin'ny fanantanterahana ireo viny ireo. Todomandry teo amin'ny 24 taona ny mpanjakan'ny Foko Sakalava Menabe, Bertin Magloire Kamam ny talatalasa teo raha ny nambara ministera serasera sy ny kolotsaina. Ny taona 24 izy no nasandratra ho mpanjakan'ny Foko Sakalava Menabe ary anisan'ny nitaky ny amerenana ny kabeso ny mpanjaka toera, mpanjaka Sakalava izay notapahan-dota amin'ny taona 17 Ny taona 24 kosa izy no nakarin'ny fitondram-panjakana ho commandeur de l'ordre national. Misaona ihany koa ny tontolon'ny zavakanto malagasy. Nodimandry omaly talata ilay mpanao hosodoko malagasy Kira Jaofetra fantatra amin'ny anarana hoe Ksi. Fantatra ihany koa izy amin'ny mampahay-tantara sady mpamorokira azy. Isan'ny hira nahafantarany maro azy ny hira Besorongola. Ny anarana Ksi sy Ma no anarana noentiny niaraka tamin'ny vadiny tao anatin'ny fanaovana hosodoko. Raika amin'ny 20 taona izy izao ninaosy ny fahafatesana izao. Teny anoloana ny lapan'ny tanàna Antananarivo eo Analakely no nankalazaina ny andro ny maneran-tany ho an'ny Croix Rouge sy ny Croissant Rouge androany. Hetsika maro samihafa no nentina nanamariana izany teny atoerana toy ny fanomezana rà, fitiliana diabeta miaraka amin'ny Amadia izay fikambanana malagasy iray miady amin'ny diabeta, fampisehoana sy fampalalana ireo fihetsika vonjy-taitra olona ary fampahafantarana bebe kokoa ny momba ny Croix Rouge malagasy. Kolohiaina ny maha olona moa no loha hevitra tamin'ity fankalazana ity.